yamirina Rivanai masinavi yamirine avi yamirina Rivanai masinavi yamirine avi yamirina avi yamirina avi yamirina avi yamirina avi dia manolotra ny arabantsika amin'izao alahady ny Pentecôte izao. Marina tokoa fa ao anatina situation izay tena mbola ao anatin'ny fitonjovana ny fahasalamana isika ka tsy afaka miona be deabe firofon'izany fahitanantsika amin'izao ka sady ohatrany hoe matoana fo ihany hoe tsika be deabe d'habitude zao lasa misarom-bava daholo kanefa ny zava-dehibe ny fahasalamana ka tsy maintsy tandokantsika izay. Dia ity Lamesa ity dia karakarainy ny tarihan'ny ekipa pastoral izay hitanareo atorinato sy ihany koa ny quartier Victoire Rasomanarivo. Dia isaorantsika be deabe azy ireo ho antsika rehetra izay manaraka ny tokantrano amin'ny alalan'ny YouTube dia efa nalefa tamintsika ny lien fa raha sanatrika misy ny fahatapahana ny connexion moa tsy isika no miassure azy ka miverena fotsiny eo amin'ilay page n'le serasera communauté katolika eo amin'ny YouTube dia avy eo ianao hitanao foana hoe misy live mandeha eo avy eo raha sanatria misy ny fahatapahana ho iaho dia marary soa antsika rehetra dia bonne messe daholo. Dia ombako manana ny tenin'ny président fa miarabantsika rehetra anio alahady fa 1 ny volana May taona 2024 fety ny Pentecôte ihany koa ny loha hevitra arosy ny fiangonana ho antsika dia mpankahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina hanomboantsika ny sorona masina ary dia raha antsika manao ny hira ry fanahy nomenanay. Tanterakan kuat
faly miaraba antsika mianakavy tokoa tratran'izao andro lehibe andro ny Pentecôte ankalazantsika ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly ary andro ny atombohan'ny fiangonana tsara mpahafantarina antsika koa farana androany ny vanim-potoana na fankalazantsika mipaka manomboka rapitso dia herinandro tsotra mandavataona no iainantsika araka nefa nambara teo dia hoe mpankahiery mpanazava ary mampiavana ny fanahy masina loha hevitra irahantsika miombona amin'ny fiangonana manontolo maneran-tany izany ary matetika nefisika no tsy miaina izay fanolova fanahy masina izay tsy miaino ny bitsika ny fanahy ao amintsika ka ny foatana no mibahana ao anatintsika amin'ity sorona masina izay angatantsika vavaka ho an'ny raha mamonjy ny rina angatantsika vavaka mba ho salama tsomatsara izy ary koa ho an'ny Vital Flavien Jean Laurent angatantsika amin'Andriamanitra mba ho raisiny eo ampilatana ny fanahy masobavaka tsika ary mendrika anotra zao Eucharistie masa zao iaiky ny fahosana ny fahalemena anantsika ka hitalao ny fitiavana sy ny famindrapo avy aminy ira ataontsika mandritry ny fifonana aizy izahay tokatrano any izay mifandray mivatana amintsika na koa ireo tsy afaka no ny antony samihafa isika koa hiaraka ioby sy idera amin'ny voninahitra Andriamanitra ny raha ataontsika mandritry ny voninahitra rirainay ao an-danitra It's
Andriamanitra lenana raina io ifankalazana izao andro zao no anamasinanao ny eglizy nao manontolo manerana ny foko sy ny firenena rehetra koa mianto aminao izahay mba harotsai ny fanomezan'ny fanahymasina ny lavaliny tany ary efa niariary ny atsaraponao taminanomboanao ny toriny evanjely koa mba toizo ankehitriny hanenika ny fompino amin'ny alalany Kristy tompona. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny vaky teny masina orenesika voalohany dia hita ao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ny toko 2:1-10. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2:1-10. Samy feno fahaiana masina izy rehetra ary nanomboka ny teny. No tonga ny andro Pentecôte dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotry ny fofofofo mafy ka nahenika ny trano nitoerana sady nisy lela maro nitarehina afo niseho taminy sy ny zarazara nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy ka samy feno ny fanahy masina izy rehetra sy niteniny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema avy tamin'ny firenena rehetra ambany lanitra. Noho nahare izany izy ireo dia nidododo marobe ka verevitra izay tsy izy fa samy nandre izy ireo niteny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy tsalanjona izy ireo ka vaky nanao hoe endre tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo ka nahoana ary ity isika no samy mandre azy miteny ny fiteny razantsika avy.
dia ny parta, ny meda, ny elamita sy ny mponina any Mesopotamia, Jodea, Kabatosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta ary ny avy any Libia akaiky ny Sirena sy ny vahoaka avy any Roma, na jody na prozelita ary ny any Krefa sy ny Arabo. Dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenitsika avy ny zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Hanampy antsika handinika izany vaky teny masina izany dia ho vakiana amintsika ny salamo 7:1, ny fiverenan-kira ataontsika manelanelana ny salamo ry fanahy masina avy amidina. Isaoro ny Tompo ry fanahyko lehibe indrindra ianao ry Andriamanitra, fiandrianana sy voninahitra no hitafianao. Maro tokoa ny asanao ry Tompo sady vita ampahankingana, ny tany heniky ny arenanao. Ry fanahy masina Ny fofinay nalanao, mody mandry izy. Ny fofinainao alefanao, ary izy ka indro miavao ny endriky ny tany. Mandrakizay ny voninahitry ny Tompo, hifaly amin'ny asany aneny Tompo, ho tonga anatrehany aneny ventsiko. Ny Tompo ny ay no fifaliako. Ry fanahy masina Ny vaky teny masina faharoa enontsika dia boky nosoratan'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Korintianina voalohany, toko 12, andininy 7 tapany B hatramin'ny 7, tohizana amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika. Fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika. Ry kristianina havana, tsy misy afa-milaza hoe i Jesoa ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Maro samihafa ny fanomezana, nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompona, nefa ny Tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay manao zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay, mba hahasoa ny be sy ny maro. Fa toy ny mahiray vatana na dia maro rantsana aza, sy toy ny mahavatana iray ny ratsambatana na dia maro azy izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika, na jody, na jentily, na mpanompo, na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mbola manakambara amintsika ny Tompo dia ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Joany. Miarary isika mitsangana ioby ny evanjely. Alleluia, alleluia, oh yeah, yeah,
avia ry fanahy masina fenoy anao ny fonay pino ary ampireheto am-ponay ny afo ny fitiavanao. Alleluia. Ombatsika mianakavy aneny tompo mafaly de Jesua Kristy tombotsika araka soa tamasindajoany ny ariva mipaka ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha andririna varavarany trano ny voriany mpianatra noho ny fatahorany jody dia tonga Jesosy ka nitsangana teo vony sy nilaza tamin'izy ireo hoe ombanareo aneny fiadanana. Rehefa laza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fanahitany tompo. Dia ondray izy tamin'izy ireo ombanareo aneny fiadanana tahaka nandrahandraiky ahy no andrahako anareo koa. Rehefa laza izany izy dia nitsoka ka nanao tamindreo hoe raisy ny fanahy masina fa ho tana izay avelanareo dia voavela ary izay ho tananareo dia voatana. Izany ary ny teny ny tompo. Diaraka nainotsika azy teo tamin'ny vakiteny izay naroso fiangonana ao antsika androany dia manambara izay nidina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly izay ireo tenin'Andriamanitra ireo. Fa araka ny henontsika raha ny heno tsara isika dia fomba roa samihafa ny amin'ny asan'ny apôstôly sy ny tamin'ny evanjely izay voanenotsika teo. Tao amin'ny asan'ny apôstôly dia tamindreo mpianatra tafavory ireo tonga tany Jerosalema niara-mivavaka tamin'ny Maria sy ny mpianatra Jesosy ny apôstôly ny afina no fatahorany jody dia mivavaka tao an-trano nidy aman-trano. Azo lazaina hoe mitovitovy amin'izao sehatra iainantsika izao satria nihiboka no confinement kanefa rehefa tafavory teo ireo araka ny teny Jesosy hoe tsy maintsy andefa ny fanahy pakahery fanahy fahamarinana ho anareo aho ary tsy avelako kamboty ianareo. Dia tamin'izay andro izay no nitsoka ny fanahy na herivotra mahery ary mitarina lelafo araka ny fitenitsika azy teo. Lelalafo ny afo izay mandoro nefa mandio ihany koa ary mitarina lela izay ahafahantsika manambara ny tenin'Andriamanitra ary araka ny fainotsika azy teo dia samy nandray ny fanahy izy ireo ka ny teny ary ny fakahazo na dia samy hafa fiaviana azy. Ireo firenena ny tany saina teo ireo dia ireo no firenena fantatra tamin'izany fotoana izany tany Jerosalema.
ka ahafahana miteny hoe ny foko amam-pirenena rehetra teo amin'izao tontolo izao araka nentsika teo dia ilazana fa mifanahy masina izay tao amin'Andriamanitra olona fahatelo amin'ny trinité masina tao amin'Andriamanitra talohany naharinany zao tontolo izao efa tao aminy raha henitsika na novakitsika tany amin'ny bokin'ny Jenezy talohany naharinany zao tontolo izao dia efa nisinenika teny amin'ny mbonin'ny rano mbonin'ny ny fanahin'Andriamanitra zany hoe ny fanahy no men'Andriamanitra no manome aina atsika vao novakitsika koa zay nahitantsika ao amin'ny Jenezy fa volavola tany no nanaovana atsika no nitsofin'Andriamanitra no meno ny fanahiny ka nahatonga atsika olombelona tahaka izao dia iray amin'Andriamanitra isika hatramin'izay efa zanak'Andriamanitra fa kosa mbola navaozina tamin'ny fandraisantsika n'ireo sakramenta maro isan-karazany ny batemy nanankarana atsika ho zanaka tsisy afaka miteny hoe aba ray amin'Andriamanitra raintsika Andriamanitra na manonona ny vavaka fanaontsika isan'andro iny raha tsy nahazo izay fanahin'Andriamanitra izay isika iny fanahy iny no manentana atsika idera ioby akalaza n'Andriamanitra anolotra ny vavaka fisaorana toy izao satria ny Pentecôte koa teo amin'ny fomba jody dia vanim-potoana dia fomba fivavahana rito fanao amin'ny fampiakaram-bokatra fetim-bokatra zay nahatonga ny olona maro tao a Jerosalema tamin'izao fotoana zany fa akalaza ny fetim-bokatra isotra sy ideran'Andriamanitra ary ny hirintsika tamin'ny evanjely teo dia ny dina mifanahy masina misy eo an' Jesosy tafatsangako velona raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe ny Pentecôte ho an'ny apôstôly dia tsy mitovy tamin'ny voalazan'ny boky mitantaran'ny asan'ny apôstôly teo fa ty voatafatsangako velona ny arivan'ny fitsanganako velona fotsiny dia efa niseho Jesosy niseho tamin'ireo apôstôly sy Maria mivavaka tao Jerosalema laza hoe ho aminareo ani ny fiadanana raha nitsoka mahery tamin'ny asan'ny apôstôly eto amin'ny evanjely kosa araka masin-dajoany dia fiadanana no nirariny Jesosy ho an'ny avy amin'ny fanahy masina ho an'ireo apôstôly sy ho atsika ihany koa dia nandray izay fanahy masina izay ireo apôstôly satria nomeny Jesosy fahefana hoe raisy ny fanahy masina voatana zay ho avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia voatana indraindray ary sika eo amin'ny fiainantsika manontany hoe amin'ny vina tokoa no tonga no miseho amiko izany fanahy izany na hoe ahoana no ahafantarana fa eo anivoko miaraka amiko izany fanahy masina izany ny famantarana voalohany ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika dia raha miombona isika raha rehefa mampiombona koa isika izany no asan'ny fanahy masina raha hitantsika ireo olona marobe zay raha araka ny voalaza tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny fanariana izy ireo te hiona amin'Andriamanitra ka nanao ny tilikambo amin'ny Babela dia teo nampisarahan'Andriamanitra azy mba ho hafa mba samy hafa ny fiteny fa eto kosa fiombonana
niditra tao amin'ny efitrano fivavahany Maria sy ny apôstôly Jesosy tsy nampisaraka azy fa nampiombona azy. Ny teny tamin'ny fanahy masina tamin'ireo olona marobe avy amin'ny firenena maro samihafa tsy nampisaraka azy fa nampiombona azy satria fankahazo na dia samihafa fiteny sy fomba amam-panao azy. Dia izay fampiombonana izay famatarantsika fa ao amintsika amin'ny fanahy. Raha isika no manilikilika, raha isika no mizarazara, dia tsy eo amintsika ny fanahy. Ny famantarana faharoa ihany koa fa ao amintsika amin'ny fanahy dia raha afaka manambara fa iray amin'Andriamanitra isika ary Jesosy no filohantsika sy tompontsika. Noenoantsika tao amin'ny vaky teny faharoa izay. Iray ihany ny fanahy ary Jesosy nitahaky ny loha mampiray sy manentana ny ratsambatana rehetra eo amin'ny vatantsika. Na maro samihafa aza fanomezan'ny fanahy, dia iray ihany ny fanahy nanaovana batimy antsika tsirairay avy. Ny fanahy masina no manentana antsika ary fanahy iray ihany no nanaovana batimy antsika, izany hoe mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Matetika nefa antsika no manontany tena ihany koa hoe aiza ny asan'ny fanahy, toy indraindray ny fakam-panahy sy ny fahotana no mibahana eo amin'ny fiainako. Dia izay koa no tenenan Jesosy araka teo amin'ny evanjely hoe raiso fanahy masina, voatana izay avelanareo dia voavela ary izay hotananareo dia voatana. Ny fanahy no manentana antsika hiavana araka ny lohahevitra ny raisin'androany. Raha tsy eo amintsika ny fanahy dia tsy hisy eo amintsika izany fihavanana izany. Tsy hisy eo amintsika izay fiombonana izay. Ny fiadanana sy ny fiombonana omeny Kristy antsika amin'izao Pentecôte izao dia tsy ho antsika samy rery fa hozaraina amin'ireo manodidina antsika sy ny mpiara-belona amintsika. Tsy maintsy zary misionera ny vita batemy rehetra etan'ny fanahy masina. Ary Kristy miaraka amintsika izara ny hafaliam-paka, izara ny fiadanana nampatenay no an'izao tontolo izao. Anjara antsika ary ny mizara ny vaovao mahafaly, izany hoe hahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra miaina ao anatin'ny fiadanan'ny fanahy masina. Irahana ho mpamafiadanana sy fanantenana isika. Hoy Papa François, tsy tanteraka izany fiadanana sy fanantenana izany raha tsy mamboly sy mizara ny fifamelan-keloka sy fifamindram-po isika. Izany tiany Jesosy resahana raha naniraka ny apôstôly izy nanao hoe raiso fanahy masina, ny foatana izay avelanareo dia voavela. Izany hoe aokontsika hifamela heloka, hifampatoky, hiavana. Pentecôte vaovao tokoa ho antsika ny Pentecôte ity raha tanteraka ireo afatry Jesosy ireo. Raha afaka mifamela heloka sy mifamindra fo ny fianakaviana kely, eglizy any an-trano, ny fiarahamonina sy ny communauté misy atsika. Rehefa ny fanahy ny mankahery sy manentana atsika dia marisy atsika izara izany vokatry ny fanahy masina izany ampiarabelona amintsika. Ka izy fanahy masina mampiombona atsika dia anatanteraka ny soa, ny tsara amin'izay rehetra
mino sy matoky azy. Ry Jesosy Tompo, misaotranao izahay no nanomezanao anay ny fanahy masina ka enganeny ny afo ny fanahana fitiavana anapotika sy andorony ratsy rehetra fa indrindra ity valana retina Covid-19 ity. Ny fitiavatena, ny avinavina ary fialonana izay misy aminay. Ao kosa no ny afim-pitiavanao ampirehidrehitra ny fonay ka hitondra ny fampiraponao eo manodidina anao izay, eo manodidina anay izay. Omeona tokoa ny aim-baovao eto fanahy masina, ny hery vaovao ahafahanay mitory ny hafalian'ny paka mitondra fiadanana amin'ireo mpiarabelona aminay. Hoe tampitiavana ne izahay ny fonay ijoroanay vavolombelona mpiarabelona manodidina anay, ho misionera hitondra ny fahazavana sy ny fiadanana amin'ireo manodidina anay sy amin'izao tontolo izao andrahanao anay. Amen. Anamafy ny finoantsika ary isika ka hiara iventy ny fekempinoana. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Sainte Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ry Kristiana avana, mila Pentecôte voavoalanandavy zao tontolo zao, anavoza fanahin'Andriamanitra azy, koa mivavahary sika mangata zay rehetra ilain'ny fiangonana ary iangavin'Andriamanitra mba hamorony zanany rehetra ao aminy. Hoentsika mbavaka manokana amin'izao sorona masina iarahantsika manolotra izao, ny fahasalaman'ny ramamonjy ny rina.
ary koa ny fialan-tsasatra ny fanahy Vital Flavien Jean Florent. Irataontsika manelanelana ny ranom-bavaka aloha fizahery fanahy mba ho tonga nofo amin'ny fiainanay ny teninao. Pentecôte nanomboan'ny Eglizy, koa mangata mba azo hery vaovao hatrany izy isaky ny Pentecôte toy izao hiasany fanahy masina. Mizarazara ny firenena eto an-tany ary samy hafa fiteny, koa mangata ho an'ireo solon-tenam-pirenena mivory matetika mba hifankahazo izy sy hampanjaka ny fandriam-pahalemana. Maro ny mitady ny marina ary manam-po fahita azy ivelan'ny Eglizy, koa mangata amin'Andriamanitra mba hay andraikitra handray olona sy amirapiratra ahatarika azy ny Eglizy. Sombon'ny Eglizy eran'izao tontolo izao ny fiangonantsika, koa angatao mba hitombo sy hiseho ny fitiavantsika mba hiroboroboan'ny finoana. Fotoana fohifohy isika anolotra amin'Andriamanitra ny vetsivetsim-potsika tsirairay avy idera isotra azy noho ny fahasoavany natolony amintsika ngataka ny famelana sy fonana avy amintsisa noho ny fahotana sy ny fahalemena ampahazo atsika tsy adinitsika ny miombona amin'ireo avatsika izay namoy namana fianakaviana noho ity ahita mandoza ity tsy adinitsika koa ireo pray communauté amintsika izay tsy tonga manatrika izao fotoam-pivavahana izao. Andriamanitro nomenao afavy amin'ny fanahy masina ny apôstôly ary nomena ho hery toriny evanjely amin'izao tontolo izao, koa ambandreto fitiavana izay rehetra zanakao amin'izao andro izao, hitarika ny olona ahalalanao sy ho tianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ho fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanolorana isika ary mandritra izany dia ataontsika ny hira ry tombo zanahary io. Sinto
aokariaraka ivavaka isika menakavy mba ho sitraka Andriamanitra sy hoteliny zao sorona mambavaka atolotro sy atolotra reo izao. Oraisin'ny tompany ny sorony rahantsika manolotra amezany tera sy voninahitra ny anarany ary ny Eklisy masina manontolo. Mianta aminao izay ry Tompo, engany mifanahy masina mpiariary aminay, faraka nampantenainy zanakao, ny arena masina miafina amin'izao sorona izao, ary anoro anay ny fahamarinana rehetra amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Ombatsika mianakavy any ry Tompo, asandrato ary ny fo Efany amin'ny tompony fona. isaorary akasitrao ny ray Andriamanitsika, Mendrika sirary nizany. mendrika sirariny tokoa ary mety sady mahavonjy misotranao lalandavatra izatraiza ary tompo ray masina Andriamanitra mahefa zavatra rehetra sy mandrakizay, fa nitateranao ny misy fitery mipakana nangananao ny olombelona ho zanakao iombona anjara amin'ny zanakao lahy tokana, ary anomezanao ny fanahy masina an'izao tontolo izao, satria izy tany ampiandohan'ny Eklisy nanambara aminao Andriamanitra tamin'ny firenena rehetra no sady nampiray ny fiteny samihafa hiara-makatoa finoana tokana. Ka noho izao afaliana lehibe ampaka izao dia mety akaravoana ny tany tontolo ary ny erany ambolo sy ny anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitra ao tsy mitsahatra amin'ilay antsa vetesinay lalandava manao hoe Masina, 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 masina ny tompany Andriamanitra ny hery rehetra. masina, 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 masina ny tompany Andriamanitra ny hery rehetra. Feno ny voninahitra, ny tany amandanitra. Hosanna, masina, 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 masina ny tompany Andriamanitra ny hery rehetra. Osoadirane, naiavy amin'ny anarany Tompo. Hosanna, 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 ny amin'ny avo indrindra. Hosanna, Hosanna, ny amin'ny avo indrindra. masina, 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 masina ny tompany Andriamanitra ny hery rehetra. masina, 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 masina ny tompany Andriamanitra ny hery rehetra. eny masina tokoa ianao ray loharan'ny fahamasinana rehetra, koa mianta aminao izahay ary tsay ny fanahinao ho toy ny andony lanitra, anamasina ireto famezana ireto ho zary vatana sy rahan Jesoa Kristy Tomponay. Fa tamin'izy efa atolotra hijaly ka nanakady sitrapo dia nanray mofo ary nisaotra zarazara sy namiazo ny mpiananinana hoe samia mandray
sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa ny avy sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy mity ananina hoe samia mandray sy misotra mity anareo fa kalisy misy anarahako ity raha io rena fanikam-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo so amin'ny be sy maro ho famelana ho fahotana ataovy izao ho fahatsiarovana. Kristi velona, Kristi no fananganana, Kristi velona, velone fafiainana. Eny, mahatsiaro zanakao matsy nitsangako velo izay, ka atolotra ianao ray ny mofo atoko fiainana sy ny kalisy antoko famonjena ary velom-pisaora izay efa nikinao mendrika hijoro eto alohanao sy ianao fanompoam-pivavahana aminao ary mitalao ataonandroa izahay mba hatambatra fanahy masina ho iray fa miombona anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Zareo voray ny eglizinao melipatra ny erazao tontolo izao tao izay alavirary azy amin'ny finoana amin'ny fanantenana ary amin'ny fitiavana miaraka amin'ray aman-drenay paparay masina François ny vekanay Guy ny veka rehetra miara-mitondra ny fiangonanao mpanao raha masina rehetra ary ny vahoaka tsy vaky volo na votanao mba tsarovy i ramamonjy ny rina izay tsy salama no azy ny fahasalamana tanteraka ilainy anatotosany didy na ara-pinoana na ara-piarahamonina mba tsarovy koa Vital Flavien Jean Laurent mpalokonao izay natsoinao hiala amin'ity fiainan'ity mba ho any aminao niara fahafatesana sala amin'ny zanakao izy kaingana hitsangako velona toa azy jo ary reo hafanay rehetra fanodimandry tena nitsangako velona izay rehetra fanelolana nainy akoatra mba raika izy rehetra ireo ahita ny fahazavany tavanao mba amindrao fo izay rehetra homendrika aminanjara fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina Maria Virgine renin'Andriamanitra masindazo efa vady ny masina ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nentasitraka taminao taty an-tany ary dera sy ankalazanao an'izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray mahifazavatra rehetra dia anao avokoa amin'ny fanahy masina nihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Atambatry ny fanahy masina vatany Kristy atambatry ny fanahy masina vatana iray raina ianandanitro wamasini nameni anarana utunganeni fantakana utanterakaneni sitrapula yeni atani utaknyangandanitra umewanayani yana isanar
velanao azony fitao mandratsy zahay fa manafanay aminy ratsy. Eny manafanay amin'ny ratsy rehetra riray ary mba feno fiadananao ny andro iainanay nganeo mba nindra fonao izahay sady afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tso azy tebotebona tohinana tohinana eto ampianasanay sambarina mpanantenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fanna ny fanjakana sy ny hery Fanna mivonina etra Fanna mandrakisa. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao laza tamin'ny apôstôly mpianatra hoe fiadanana navelako anareo ny fiadanako nomeko anareo azany fahotanaina fahalemenay ary jerenao fanfonon'ny eglizinao sitraka honiny ampiadana sy apray azy araka sitraponao fiainao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakiza. Omba tsy mianaka mandrakarivany e ny fiadana ny tompo tanteraka toan'ny esa. Noho ny fipetrara-pahasalamana dia tsy fandraitana antsika fa hanao fietsika kosa nehoantsika fa finafaliantsika amin'izao Pentecôte zao ary vonina hifampizara ny fiadanana napahatenan'i Kristy dia mandiza azy. Ira ataontsika mandritra ny fiadanana omeko anareo ny fiadanao. Umeko anareo ny fiadanako umeko tsisy fetra ny fitiavako nareo mifangady no tena mpianatro mahay mifamela Sambata Sesa mifakati Yeti atanisadi Misatachani la netra Sambata Sesa mifakati Yeti atanisadi Zanakunde nani amanda Sai manala ni fautani Zotuntuliza Mamindra Wamna Mamindra Wamna Zanakunde nani amanda Sai manala
Vodin'Andriamanitra izay amin'ny fahotany izao tontolo omeo fiadanana omeo fiadanana omeo fiadanana omeo fiadanana sambatra ary sika raha sambatra fa atson'Andriamanitra dia izao andray anjara fanasany zanak'ondry ty Jesosy Kristy izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izy ilay manala ny fotany zao tontolo zao tompo tsy mendrika ny idiranao ato amiko fa manona tena ray andro izay ho sitrana amin'ny fanahyko vatana mandrany kristiany hitay atsika ary hitahirentsika ho velona mandrakizay amen. Dia atsika teo momba le communion Yolande mandeha voalohany dia mitohy jusqu'à Sylvain dia mandeha nareo fanondroany ato mandeha ohatr'izao dia miverina ry nareo koa mandeha ohatr'izao dia makaty fa teribely satria misy an'io zavatra riko io tsy ampiasainao nga iny zavatra iny riko c'est bon raha ohatra ka tsy ampiasain'ny riko dia afaka mandalo aveto zany nareo dia vita ny ato dia aveo makato dia ary dia ato ny farany ira ataontsika mandritra ny fandraisana ny communion efa amiko Jesosy Ana
eo an-tongotrao ry jesosoko no iondrehako ka nolorako anao ny fibebahan'ny foko manenina izay simba ny tsifisiny manoloana ny fisinao masina mitsoka anao ao amin'ny sakramenta masiny fitiavanao ny tenako izay maniry te handray anao ao amin'ny fitoerana mahantra omen'ny foko anao eo ampiandrasana ny asambarany kominio ara-tsakrameta dia te hanana anao ao amin'ny fanahyko aho tongava to amiko ry jesoako ho amin'ny fahavelomana sy amin'ny fahafatesana ny fitiavanao ane andrehitra ny haiko manontolo ho amin'ny fahavelomana sy ho amin'ny fahafatesana mino anao aho manantena anao ary tianao ho tanteraka tokoa ane izany. Isaorantsika an'Andriamanitra ary dia rahantsika manao ny hira ianao no isaoranay ray ny andininy voalohany sy ny fahafito no atao. Dia rahantsika tehaka izany hira izany. Asanatra ureareana Kristio niterana we Kristio nutiavina nitaninasana tanteraka ny famonjenana tanteraka ny famonjenana yanano isaranay Victoria sua manarivani Asanatra ureareana Mario tureninaye yanau tutiavina sua manarivu Kasewani funinaini Kasewani funinaini Yanadu isarana yana Yanadu namutsana yana Victoria sua manarivani Asanatra ureareana Aukisiki babaka Andriamanitro notolorana amin'ny fanomezanao avy any an-danitra ny eglizinao ho ampio izay atahiry ny fahasoavana nomenao avelona anay mandrakarivo avelona sy mandrakarivo aminay indrindra ny fanomezan'ny fanahy masina ary ny kominio masina izay vao niraisinay ingane hanampy anay azo ny famonjena mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tompona. Tsisy vaovao lehibe dia be da be ho ambara zany androany fa
voalohany aloha dia misaotra mompera nanentana ny nitarika an'ity Lamesa, misaotra ny équipe pastorale sy ny quartier Victoire Rasomanarivo ihany koa. Ny manaraka izany a dia tapitra eto izany ny année pastorale antsika tamin'ity taona ity. Normalement antsika tokony hisy any écuménique fa hatreto aloha zany a dia mbola tsisy vaovao avy amin'ny écuménique rehefa tsika mendalana eo ihany raha ohatra ka mahazo vaovao, raha ohatra ka afaka atao, tsy hoe aiza no tokony atao. Ny activité atsika rehetrarehetra koa efa henonareo iny ihany a dia nahemitra daholo zany, tsy nifoanana akory fa nahemitra. Ceci étant dit tapitra ihany koa amin'ny septembre ny mandahan'ny birao hatreto zany. Dia manomboka amin'ny septembre rehefa miditra misy ny assemblée générale dia mifidy vaovao dia ho hita amin'ireo birao ireo hoe ohatry ny ahoana zany no hitohizany le projet izay efa napetraky ny birao teo aloha ahoana ny tokony hanatosanana azy. Dia le teneniko farany teo rehefa mivoaka zany tsika dia na mivoaka eto na mivoaka ato dia azadino ny rakitra anaovana ny asa mpiangonana. Misaotra tompoko dia misaotra musicien ihany koa. dia tsisy hamafisina tsy ny moa izay teny izay fa dia tsika tonga teto ny solotenan'ny communauté ny ombavaka no mena fisaonana be dia be ambomba antsika mandrakariva amin'ny fanan'Andriamanitra hijoroantsika vavolombelony Jesoa any amin'izay toerana rehetra misy atsika ka omena atsika ny tsodrano ambomba antsika mandrakariva. Dia omba antsika menaka mandrakarivany ny fiadana ry Tompo dia androtsaka ny tsodrany sy ny fahasoavany ary ambomba antsika mandrakarivany Andriamanitra mahefa zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny dia fikasany fiainatsika i Jesu Kristy. Manao vavety sambatra daholo na dia mbola confiné demi ira famaranana ho ataontsika sady na dia mifarana aza ny volana dia mbola ao anatin'ny vola masimaritsika eo anilanao ry reny malala.
Bonne fête de Pentecôte daholo io zay anatranany. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend sans un lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent sa bonté, la joie de vivre en son alliance au prix de sa présence, des sources inépuisables de savoir. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Partager ta vie qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bien. du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend sans un lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent sa bonté, la joie de vivre en son alliance au prix de sa présence, des sources inépuisables de savoir. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi
Au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette nuit